Androany aloha dia tsaroamariana fa tsy fionana ataontsika hoe officiel fa karazany ampiralaina fotsiny hoentina amin'ireo namana mba ahafahana mampiseho mambelabelatra amin'ny fomba tsotsotra ny atao hoe programme ny émergence de Madagascar. Zay mantsy ny antony dia io programme io na hoela na hoangana dia tsy maintsy miditra any amin'ny Assemblée nationale ary isy ireo lalàna zay mipetraka momban'izany na lalàna vaovao zany na lalàna ho avoziny ka zay no antony androany raha mba fanaingiana mba iaraha-mandinika hoe ohatran'izy zany hoe sarina vinany fomba fampantrona amin'ny fireneny zany eto dia tsy piako kely ara-petrako tsara mihitsy fa ny programme général de l'État na ny PGE mametraka fa ny vinana ny sariny Madagasikara amin'ny avy dia Madagascar prospère, Madagascar mandroso, Madagascar prospère et moderne. Zay ny vinana ny sariny Madagascar. Fa ny targetra atongavana amin'izany na ny stratégie dia émergence dia targetra fa tsy vina. Zany hoe fanatanterahana an'io Madagascar moderne et prospère io ny émergence eo mitetika zany ary matetika azy dia misy ny ataontsika hoe ny moyen anatanterahana zany dia ireo teknika vaovao dia zay nivelabelarina androany dia ny atao hoe technique de développement na technique économique le atao hoe zone économique spéciale zay voavolazo mbenombeno ao anatiny dia misy ny atao hoe port franc, misy ny port international la franc koa, misy ny banque offshore dia ao anatiny koa dia misy ny atao hoe zone résidentielle industrielle sy ny karazany ireo dia ampifandraisina amina autoroute ary ny famatsinana io dia atao hoe BOT io dia tsy misy findramam-bola amin'ny fanjakana fa ireo tsy miankina ny manao investissement amin'io ary mipetra-bolany no hoentiny manodiny mba ampodina ny bolany zany hoe midina ray dia tsy misy contrepartie araka ny fiteny satria mindram-bola ma tsy misy contrepartie tsy amena fotsiny ireo fa ireo fotodrafitrasa sao dia amboarina ary izy manamboatra azy ny opéré ao anatiny zany hoe mampandroso azy dia averina ny fanjakana izy zany hoe tsisy contrepartie fa dia ny rentabilité de contrepartie. Ny voalohany aloha androany ary mbola ho avy ny manetsa be mbola ho avy satria androany mbola fanentanana voalohany dia androany aloha dia fampisehoana an'le ahoana zany émergent firenena mandroso zany lazavaina teo momba ny Sénégal émergent, momba ny Gabon émergent, momba ny Congo émergent dia rehefa azo tsara mihitsy zay fomba fijery zay na modèle économique dia miditsika hoe ahoana ny fomba tokavana an'io amin'ny ataontsika hoe fanamboarana ny lalàna eto Madagascar refondation des lois zany miomana amin'izany tsika zany satria zany hoe anisan'ny hoe tsy maintsy misy fanovanany ao anatin'zy zavatra misy fanovana misy rivotra iainana vaovao ka tsy maintsy miomana zany ny mpanao politika malagasy satria resaka toe-karena zao no tokony vaindona raha mba isy fiatraikany amin'izay fampatroana izy atokantrano ka zany ao anatin'ny fanamboarana ny rafitra rehetra koa zay tsy maintsy miomana amin'izany. Misy reo le ohatra amina firenena miditra amin'le emergence inona no verina ho lesika ho an'ny Madagasikara mety hoe zavatra tsy tsy aza ho tsika intérêt koa par rapport amin'ireo mandroso raha ny tena hita aloha dia araka ny teny teo efa mifindra-monina ny teknôlôzia zany hoe raha tokony ho izy raha misy milamina ara-politika zany hoe stabilité politique ka tena miroso amina programme mazava tsara Madagasikara tsy tokony isy ny olana zany hoe apetraka tsara mihitsy le programme mba azava mba isy tomana an'ireo fiara-miasa nyvelany indreo moa mpandrarava ny velany hiditra ao anatin'izany atao hoe zone économique na programme en émergence zany.